Faly miarabatsika vahoaky ny faradofay ny tenako. Ny andro androany moa zany dia ny andro nametrahana an'ireo garde dépotoir na mpiamby an'ireny poubelle vaovao zay napetraksika regny. Ka misy folo zany reto mpiara-miasa amitsika reto zay omena fitaovana ary hosokafatsika zany ireo dépotoir na poubelle isam-pokotany zay efa vitasika regny. Izy io dia isokatra manomboka amin'ny efatra sasany eo amin'ny efatra sasany amin'ny 5 hariva ary entanina sika zany mba tsy hagnary fako alohan'izay satria ny tanjona sika dia mba tsy hisy fako faradofay amin'ny fotoan'ny andro mazava zay mampiriaria sika eran'ity tanà atiky. Dia zay zany mba fiangaviana avy ety aminay amin'ny 5 hatramin'ny 2 zany ny fagnariasika fako. Mbola tsy nisy eran'ny Madagasikara izy io fa sika ny voalohany ary mety ho atao exemple mihitsy amin'ny tanysika eto. Ka mba mangataky fiaraha-miasa zay, mangataky fagnomezan-tagna zay satria ny fampandrosoa dia tsy vitanay mpiasan'ny commune irery fa tsy maintsy miaraka amintsika vahoaka. Ary ty tanà ty dia tsy anay mpiasan'ny commune fa tanàna iaraha-manana. Ka mba miangavy an'izay fiovahan-toetsay zay zany ny vatategnako ary mangata-tagna amintsika mba hametraka an'izay fiaraha-miasa zay, mba hamidimy sika magnary ny fako ary mba ezahansika koa sy fototra kôkô gn'ariasika agny na vatakazo lehibe fa mba ahafako avy agny an-tokantrano ny ariasika amin'ireo dépotoir na amin'ireo poubelle zay vitasika reo. Andrana voalohany io mbola isy folo koa ho ataosika ho fagnampin'io ho jerena hoe aiza aby ny toerana mbola misy toerana tsisy poubelle koa ho ezahantsika atao amin'ity taona 2026 ty. Ka manantena zahay satria isy garde eo, isy mpiambina reo poubelle reo, ka misy an'izay CMH zay na code municipal d'hygiène ny fanarahana niaraka amin'ny fokotany, niaraka amin'ny mpiara-mombon'antoka, ka misy sazy natao ho an'izay olo tsy manara-dalàna. Nitaiza sika zay ary nisy fotoana lavalava ngamba mety eo amin'ny 3 volana eo efa vita reo poubelle reo fa navela nipetraky egny ny affichage mba ahafahantsika mamaky ary napetraky koa zay fitezana zay mba ahafahantsika rehefa avy eo tsy hiteny hoe tsy nahalala fa mahafantatra aby zany sika vahoaka amin'izao fotoana zao. Ka mampahafantatra anareo koa zahay fa dia raha misy ny tsy magnara-dalàna koa dia isy koa ny sage, isy ny fanambora zay olo sy magnaraka an'izay lalàna zay satria io toe-tsaina io koa tsy miova koa io raha tsy misy ny sage. Ka zay zany dia ialana tsiny dian'izao sy zahay avao ny tokony hiasa amin'ny fampandrosoan'ny faradofay fa sika rehetrarehetra tokony ty aby ary tokony samby andray andraikitra aby. Ka zay ny fiangaviana amintsika vahoaka zany mba hagnaraky ny lalàna, hagnaraky ny lamina zay apetraky eto amin'ny tanàsika ty. Misaotra koa zahay an'ireto ataosika hoe mpiara-miasa vaovao zay hanao an'ireo asa reo ary manentana andreo ka mba ajaisika koa reo olo reo satria reo zany ny hagnanatra asika koa hanao sensibilisation asika eny atoerana eny dia mba aoka tsy fagnambanimbany. Tsy hoe miasa fako le olo dia hoe ondevo zay gn'agnaran'izay na tsy asia dikany alikalikaina fa asa mitovy amin'ny asa rehetrarehetra io. Dia mba miangavy fifanajana ary mba miangavy koa amin'ireto mpiara-miasa aminay reto mba apetraky koa zany zay fifanajana zay satria maro, tena maro ny alahelo zay hoentin'ireo mpiasa reo, reo mpiara-miasa reo aty amin'ny tegnanay. Fa dia atao akory moa fa zay zany izy hoe nanao jeu l'honneur ireo hanao an'io asa io dia hiaretagny fa na dia zany ara mba miangavy ihany ny fahatsoram-posika mba samby olombelo mba tokony tazotazomina avao koa ny resaka aboaka zany. Ka mba rehefa mba magnentagny reo hoe tsy azo atao ny magnary, tsy tokony ny valiny rehefa tratra ianao magnary fako amin'ny 7 maraindray dia hoe aivo zay hinareo raha aialasika ty toetsay mierigny olo tiky zany fa no tena hinay marina eny ahinay mety ho sahiragna anao. Zay zany mba fanentanako hoe arao le lalàna, ajao le lamina zay apetraky ary dia fa misaotra atsika aho satria mino aho fa amin'ny faratao angamba dia mety tena fa ho zatra amin'izay sika magnary fako amin'ny 5 hariva hatramin'ny 12 ary manomboky maraindray sy misy olo magnary fako sasy. Zany hoe tanàna madio zahay mpiasan'ny commune mandeha maka manokatra an'ireny poubelle regny maka magnadio ny fako. Zany hoe tsy hisy sasy zany tanàna maloto manomboka amin'izao
ka mba miangavy re tompoko zay fiaraha-miasa zay. Saotra tompoko lay mankasitraka tompoko vavy.